satria maratsy endrika amin'ny fanjakana mahefy eto amin'ity firenena ity amin'ny any velany so zavatra mitranga amin'ity resaka œuvre humanitaire zay nataona ity miaraka amin'ny fondation Sheikh Mohammed Al Maktoum bin Rashid zay mpanjakany Dubai amin'ny resaka humanitarianina sy charity. Zay ny zavatra tena tiana ampitaina. Zay dia tsy tsahatra anampy a Madagasikara. Maninona zay no miteny hatramin'izao ny antony dia zao hoe itsika raha mbola tsy misy foana zavatra isehatra hiandrasa anaovana ny arofanina amin'ny resaka dégâts naturels eto Madagasikara dia mila foana mifanampy rehetrarehetra ary zay mbola vonona foana. Ao anatin'ny tao anatin'ilay raha tadiditsika tsara nisy ny tokony tao aorian'ny conteneur zay atao l'aventure zany dia nisy teknôlôjia mamoaka herinaratra amin'ny alalan'ny ranomasina dia efa nazavaiko tamin'ny TVM moa zay zavatra zay dia voatery zay tsy maintsy mbola niandry mijanona ny Dubai reo entana satria ny antony dia zao tia conteneur anankiray mipetraka fotsiny lasa tao lavanty aty Toamasina. Izahay tsy nanaraka an'izay toromarika napetraky ny fanjakana malagasy teto hoe mila atao BNGRC fa tsy mahazo le taxation ntsony ny ONG zay tsy misy amin'ny BNGRC dia zay nataonay le izy dia namenany zareo le izy androany io atao lavanty io ka tsy haiko hoe anjaratsika ny mieritreritra ary zay nangataka valiteny ofisialy dia tsy zay moa na valiteny ofisialy naviako an'zareo dia hoe anaovanao ho an'ny havan'ny vadinao io temps io kanefa fanentanan'ny BNGRC izy ka aminay izy mpanjakany Dubai ary dia lasa sahirana zay ao anatin'ilay zavatra atao eto nefany zavatra zay ny atao hoe vonjyaina faharoa farany nanino tamin'ny alalan'ny antso ny maire-ny Antala no natonga anay nisafidy an'io reo entana sakafo précuit. Io sakafo précuit ilay ataon'zareo lavanty io zany zao dia sakafo avita avy any Australie, zany hoe sakafo tonga satria tamin'ny raha tadidinareo tamin'ny enao iny dia teo amin'ny 3 andro 5 andro teo zany hoe tsy sakafo tsony ny olona tany satria tsy tafiditra ny aéroplane tsy tafiditra ny tomobile dia voatery zay tsy maintsy nanao an'izay dia taty aoriana zany zay ny zavatra mitranga io zay ny antsona ianareo itenanao d'audience zay manazava ny zavatra misy zay ary mbola te-hanohy foana zay ary tsy tsahatra fa ny tanjona dia hoe tokony mifampijery amin'ny mafy olona zay mafana amin'ny maha-olonanay. Ny isaky ny ngambany ataontsika isaky ny herinandro zay dia manontany foana ny BNGRC hoe aiza ho aiza zao le don dia mbola andraso kely aloha fa mbola miresaka tonga ny don Chine dia mbola andraso kely aloha nandritry ny teo amin'ny 3 volana teo dia andraso kely aloha dia faran'izay ny teny ary mbola nandefa mihitsy ny ary mail courriel tamin'ny officiel tamin'ny mpanjakana mahefa teto amin'ity firenena ity hoe mba ilazao fotsiny zay raha efa zarainareo le don satria sakafo misy date de péremption io zavatra io mba tiana ifantarina hoe zarainareo taiza le don dia mba ho azonay dia valiteny moa azonay foana dia andraso aloha fa tsy ao le responsable fa efa misy lasa nefa rano moa lasa ohatran'ny cache-cache le izy dia misy fotoana ny ekipan'ny ONG fanamaolona sy irahan'ny fondation an'ny Sheikh Mohammed Al Maktoum bin Rashid midina mihitsy zay makany Toamasina mantany ny lehibe any-douane zay hoe manahoana ny conteneur doa efa ao zareo mikarakara azy io rehefa tiarina nefa le izy dia io ny zavatra anankiray ary zay natonga anay hoe lasa sahirana tanteraka mihitsy zay teo amin'ny communication ny BNGRC ary zay mampatonga anay koa mbola miteny foana hoe lasa maratsy endrika an'le fanjakana malagasy ny ataon'ny BNGRC. Ny antony dia zao lasa rehefa tonga amin'ity zavatra ty raha tena mampalahelo anatin'le izy dia zao tsy ny BNGRC kory no naplaza aminay hoe atao lavanty io zavatra io fa ny compagnie maresque any Dubai no nandefa lettre officielle ny fondation Sheikh sy ny ONG fanamaolona tany Dubai teny hoe zao hozaraiko aminareo daholo manko ny document rehetrarehetra mikasika an'izay rehefa avy eo fa izy niteny hoe avereno alaivo ny conteneur anareo soit alainareo en tant qu'expéditeur nareo soit ho ataon'zareo public action io lavanty ny eta malagasy
zay courriel tamin'ny 4 décembre dikan'izay zatra nivaly teo dia zao niezaka nanao zay nety zay tamin'ny fanarahana ary nandany vola makarena mbola nisy koa ary nisy fitenenana hoe raha ohatra ka satria mody zay misy fotoana hoe ka lafo be ny estalizy ny frais de magasinage lizy satria olo hoe nefa lizy efa tamin'ny 3 mai nefa any ampilatana ny BNGRC nientany ny taratasy rehetrarehetra ary zahay ONG fanamaolona tsy nanana droit tsony satria tsy amin'ny anarana intsony ilay entana mijery an'izy any amin'ny pôle nandeha bakary fa efa amin'ny anaran'ny BNGRC dia izay mampatonga anay hoe tsy hitanay intsony ny zavatra antranga ankona tanteraka izay andefasana lettre izy fito volana ty ariana dia izay ny zavatra navaliny taminay zay koa lasa miahiahy androany zay hoe sao dia misy kosa ary misy eritreritra hoe atao zay atokavana amin'izy amin'ny lavanty dia vidina mora ilay zavatra rehefa avy eo dia tsisy idiran'ny fanamaolona tsisy idiran'ny fanjakana malagasy tsony fa lasa n'olotsotra ilay zavatra zay ny tsy mampaninina anay safa ny zavatra anankiray fotsiny dia hoe malagasy charité io charité resaka humanitaire vonjyaina fa faharoa ny zavatra ratsy be anankiray koa dia zao tsy fantatra intsony ny date de péremption na périssabilité satria sakafo précuit valeur-na $300,000 mipetraka fotsiny anaty conteneur tsy fantatra hoe manahoana ny miaraka ny périmé ve ny zavatra noho ny conteneur mipetrapotsiny ao anatin'ny aomporo zany zavatra zany zavatra mitrangaka amaliko valitenao ngambany dia tsy hoely zay dia teny anareo indray hoe zao zany ny manaraka fa ny zavatra teneko anareo fotsiny dia zao izahay tompoko ONG fanamaolona miaraka amin'ny fondation Cheikh Mohamed Al Maktoum Ben Rachid humanitarienne charity zay tsy haity zay tsy janona anampy amin'ny Madagasikara sy ny 5 tapitrisa eto Madagasikara anampy foana zay ary misotona sain'ny mpitondra fanjakana zay tompoko tsy fahavalo ary zay tompoko tsy olona andehanao kajy fa ny zavatra zay mahafanany maha olona anay